Miarabatsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ity kanety kely ity no hitondrako fanazavana amintsika amin'ity vidéo manaraka ity. Tamin'ny volana Jona dia nanatrika fiofanana nandritra ny iray volana ny tenako. Ary rehefa nifarana izay fiofanana izay dia nizaraina n'ity kanety kely ity daholo izay rehetra piofana nanatrika an'izany fiofanana izany. Ary izao zavatra horesahako amintsika manaraka izao no afatra nomenanay niaraka tamin'ity kanety ity. Tiako zaraina amintsika rehetra manaraka an'izao vidéo izao. Nisy astronauta iray niakatra na kely ny volana izy dia nahita ny tany miakely ny halebeany. Toy ny baolina basket tamin'ny voalohany, avy eo lasa ohatry ny baolina foot, lasa ohatry ny baolina hand, miakely ihany. Tonga tahaka ny baolina fanaovana tennis, ohatry ny baolina fanaovana ping-pong, ary ny afarany dia ohatry ny kanety ity. Kanety manga kely no ahitana anazy avy any amin'ny volana. Dia tonga saina hony ilay astronaute dia niteny manao hoe dia ao anatin'io kanety kely io daholo izany ny havako, ny tranoko, ny fiainako ray manontolo sy izao tontolo izao, ny olona rehetrarehetra, ny Afrika, ny Amerika, ny olona rehetra ao anatin'io kanety kely io daholo. Dia tsapa tamin'izay fotoana izay zany hoe tena kely dia kely tokoa kay ity tany izay misy antsika ity eo anatrehan'izao tontolo izao. Dia ity kanety ity ozy ilay mpampianatra hoentiny isan'andro. Izy zany no mitondra an'ilay kanety isan'andro, natokany paoziko foana ozy ity. Dia mampatsiaro anahy rehefa miatrikady na miatrik'olana misy zavatra goavana atrehako dia mampatsiaro anahy ity kanety ity manao hoe ny tany aza toy ny kanety raha jerevana avy any amin'ny volana fotsiny. Dia mba hatraiza amin'izany moa ny halebehan'ny problème na ny olana izay hatrehako. Dia menany ilay kanety izy hoe ataovy amin'ny toerana izay eo amin'ny braonareo ozy izy talaky maso iny kanety iny mba ho fahatsiarovana. Rehefa miatrikady nareo manao hoe tsinitsinina ny ady izay hatrehanareo. Kely sy bitika. Fa ianao anatin'io tany io, anatin'io kanety io dia anankiray amin'ilay olona be dia be ao anatin'io ianao. Dia ny problème manao koa zany tsy haiko hoe ahoana zany ny halebehan'ilay problème izay eritreretina hoe goavana be sy nikeza be ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Tsy ny kanety iny akory ny hoe vahaolana na hoe inona fa mampatsiaro antsika fotsiny ilay izy. Satria indraindray adinontsika izany rehefa tena difotry ny olantsika. Adinontsika fa tena hoe tsinitsinina sy bitika eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, indrindra fa ny olana izay hatrehantsika. Satana dia manome ny olona lopa hijerevana ny olana. Anika lasa ohatrany hoe grave be tena hoe tsisy fa tena hoe goavany. Zany no eritreretintsika izy dia tena marary ny andohantsika fanina miakatra tositra mihitsy ny sasany. Fa androany dia te hampatsiaronao ny tantaran'ity kanety ity. Kely ny olana izay hatrehanao, bitika ny olana izay hatrehantsika. Ary tena marina izany. Eo anatrehan'Andriamanitra tena tsinitsinina eo anatrehan'Andriamanitra ny olana izay hatrehanao. Aza taitra, aza mikorapaka. Mitenena mihitsy amin'ny olana izay hatrehanao manao hoe kely ianao, tsy haresy anahy ianao. Lehibe ny Andriamanitra ao, mihoatra lavitra noho ny olana izay hatrehanao. Ary manana ny hery sy ny fahefana rehetra izy fa teny iray mbava fotsiny ihany dia nitsahatra ny tafio-drivotra. Teny iray mbava fotsiny ihany dia vitan'Andriamanitra no mampitsahatra, mandravona, mandamina ny olana izay hatrehantsika. Aza matahotra ry havana, mahereza, batokia ny herin'Andriamanitra izay miara-miasa amintsika. Misy tenin'Andriamanitra ny Matteo 9:5-20 manao hoe tsy njovy ny voromanidina, tsy mamafy, tsy mijinja, tsy mitaona mankany an-tsopitra, kanefa dia Andriamanitra mamelona azy. Tsy mainka mihoatra lavitra noho ireny va ianareo. Mihoatra lavitra noho ireny isika. Eo anatrehan'Andriamanitra. Sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Ary ny olana izay hatrehanao io dia zavatra tsy misy dikany. Eo anatrehan'Andriamanitra izany. Kanefa miaraka amin'ny tompo ianao dia afaka manana ny fomba fijery tahaka an'izany koa ianao manao hoe kely ty olana hatrehako ity satria lehibe ny Andriamanitra miaraka amiko. Dia mahereza, matanjaha, atao fampaherezanao anao izany fampianarana izany. Na inona ady hatrehanao amin'izao ora sy minitra izao. Dia samy tain'Andriamanitra raha nahasoanao izay vidéo izay dia zarao ary asio j'aime koa ny page Marc 16-15 fa mbola maro ny vidéo kristiana hitanao ao anatin'ity page ity.
dia samy tain'Andriamanitra.